Ese le piano. Saíram da minha, mas dá mais hora nem toa.
tsy arotsaka tsy dimambropolo tavanabotagnatsika jiaby are saotra anao ira fanefitsika ambonany anabotagnatsika jiaby Aro ihany no tafakatra ary zay ihany anatin'ny lalam-panorenana dia izao inoy tsara ny mpanonga-panjakana ny fanandrinamiko amin'ny fotoana io izay nanongana teo ny fanandrinamiko eny tsara ny mpitarika ny fanonganana teo amin'ny fitondrana ka lasa filohan'ny teteza mita ny fanandrina ny larina 25 marika Ravalomanana mitondra nandritra ny fitotoana ka hoe aminareo hoe manana maizy azy ty ela ny andrasako an'ity fifidianana ty ela ny andrasanareo an'izy ty aleo hifanandrina ho tsarain'ny vahoaka zany maka fitondrana ny keriny zany indroa no voafidy démocratiquement tamin'ny 2010 ary tamin'ny 2017 raha misy ka misy na eto Madagasikara na any ivelany dia samy malala avokoa fa hoe tamin'ny 2017 volana marsa dia nisy fanonganam-panjakana teto Madagasikara voasazy Madagasikara nandritra ny 5 taona satria nisy fitondrana tsara dalàna teto tsy nahazo fanampiana intsony ny vahoaka taprisa mahery ary tena tao anatin'ny aizitritoka tanteraka fa diranovana vokatra ny tsy fandriam-pahalemana noho basy miparitaka tamin'izany fanonganam-panjakana izany tonga ny fotoana hitsaranareo azy tonga ny fotoana hisafidananareo izay mpitondra na le mpanangana nandritra ny fotoana fitotoana na le mpandrava sy mpandoro 5 taona tateorina maninona ny tena izany misy todika avy aty anao dia mahazo olona ry zany isika misy filazana fa hoe tsy maintsy preleto zao izy tsara ny siny dia zay mitoroa tsara ny voaka tsara anavahany tsara ny vasy tsy parafara mahazaka Sylvain tanànana commune Ranolambalabe mahay sara tantarana resaka politique indrindra moa faly tanteraka zahay zany satria tafidy raha deuxième tour hiady amin'ny numéro 13 zany oka voaka malagasy angambany fa raha 13 zany no ampidina dia malahelo no fona voaka malagasy satria antony 13 1972 no fanonganam-panjakana numéro 13 zany re tompo dia mampatahotra ADB zany anatin'ny Madagasikara ary ny fandriny dia niverena ny dada eo amin'ny fitondrana sotra be zany ny fiverena ny antony sotra satria iraka an'Andriamanitra io nahazo numéro 25 izy rakazisika zany numéro 25 zany d plus 5 égale 7 isa masina zany anatrehan'Andriamanitra ka noho izany dia mengavy ny vahoaka manontolo mba handasabato numéro 25 ho anareo zay sy nifidy mbola 50% mahery tonga ny fidy totoava re tompo ny fidy satria any ny vato manampy ny 35,35%
amin'ny 19 décembre 2018 io zany tompoko mietaetanay avy amin'ny commune manontolo anatin'ny districtna Vatomandry mbola miankafo koa zay raha mingaly andresesika iny satria antony de sotra ihany satria iny lalana amboariny dada iny na de na de sina zao fanasarana sy vita akory am'izao zao vahoaka zanaka vahoakana Vatomandry raha empatelo zany mianatra satria sy mazaka no enti manana mampianatra zaza de mangataka zahay président raha tonga à place anao dada anokafy université izahay ty satria antony raha voafenina barika dimy any fianarana zahay no mampianatra sy zakany faram-piaignany ety zany satria miangavy an'izany zay indrindrandrindra koa fahantrana tanteraka voaka malagasy ankehitriny tena mafy ray aman-dreny tsy afaka mampianatra ny zanany noho tsy fananarona tena mafy mahazo voaka ankehitriny raha sanatria mivava tsy salama tsisy tajeuale vola tsy misy hoavy dada fa da matahotra nareo Azov tanàna! Azov tanàna! de zao tandremy tsara le fanaratsiana sy tsao fa hoe tsy ty olona vaty amin'ny sisiny a na vaty amin'ny koty isy tamtena olone diso zany satria tsy misy raha tsy tianareo tsy nambariko lalana taty raha tsy tianareo tsy nampianana ndraiky zanakanareo hoe fa de eny fanaratsitsika tsy mba manaratsy aminareo tsy manendrikendrika na itsara tsy rahako ny tsara fa nareo mahita fa entina ilazana fotsiny ilazana azy any amin'ny savala zay za koa tokony vidiny vanilina amin'ny ovy diso be zany Ya, voalohany teniko aloha dia Sokin'Andriamanitra tafiditra deuxième tour président Ravalomanana hiatrika ny numéro 13 manentana ny vahoaka malagasy aloha zao mba hifidy anazy numéro 25 fa izy no afaka mpamosany firenena malagasy raha nofinofy entina ampitoviana amin'ny France sy Paris Madagasikara dia mbola lavitra be zany fa aza miditra amin'izany ianao mpitondra posy tsy hipetraka amina bilidinina ianao mpivarotra morondalana tsy hipetraka amin'ny bilidinina antosena keza aposena lambo-piansena io ka nofy aza miditra amina zavatra marina tenenina dia aza miaraka Ravalomanana satria izy no afaka agnampy ny ray aman-dreniny mpianatra ny hôpitaly ny fandriam-pahalemana sy ny sisa sy voatanisa ka dia aza miala amin'ny Ravalomanana numéro 20 nongana sy naongana azoka zany fa raha indray mandeha tsika ny lavo indrotsika ny miarina matahotrareo de io zany izy a hitanao tsara hoe 25 ty amin'ny sisiny ty faharoa andao ty latsaka ndraiky Pero zany tohizana ny lalana averina fa ny pahalemana nareo le hira teo zareo fo ty zany le izy a ty dady ty lo vo mijery nareo de dady aloha jerevana hitanao alalao siroko tynay dada de zao a ty dady ty zao de ty le lalana 5 roa ihany a dada sy any de fa eto a le karoty ty le lalalaky ty a atao mazava tsara mihitsy le lay x azy atao plus fa ataovy x anareo de fa tonga le fotoana ataovy tsara de fa veo a aforotro adinonay tena tsy adinonay sahirana zay teto a
dia novonjenao cyclone Manu voalohany tamin'izany cyclone Manu tsy adino ny Vatomandry namela fery namela takaitra nefa dia novonjenao menao cité zay ary amin'izay d'Augustin tamtamby nataoko anao tamin'ny fotoanandro kasika ny lalan'io vita io lalana-tsapanana hatrany Manoro Vatomandry nangatahako fa Manoro tonga tany Manoro io lalana io ka misaotra indrindra président valiny zay dia manome tiky anao Vatomandry fa olany anao Dani, isinay mandeha anankiray eto tanàna. Ay basis. Dai. Ambianao milalana izy. Zao anti deuxième tour ty. Tena anehoantsika mihitsy hoe ohatran'inona ary ohatran'iza zany candidat entsaigny zany lasa zany olona matanjaky zany ty ala mihitsy miresaka amin'olona ty ala eny misaotra amin'ny akorany voalohany dia misaotra an'Andriamanitra isika rehetra voalohany ny Let's get